Salama daholo a ndao tsika hiresaka hoe ohatry ny ahoana ary ihany fomba andefasanao ny application Android anao makany amin'ny Google Play Store. Dia ny zavatra mila tonga dia iomananao aloha dia ny détail sy ny information momba ny application anao. Resaka hoe ny anarany ataoko amin'ny teny gasy maninona anarana, description sy hoe ho an'olona firy taona zavatra mahakasikasika an'ilay application anao zany. Fa tena zava-dehibe dia le développement an'ilay application vita. Satria rehefa tsy vita ilay application anao dia tsy afaka alefanao any, tsy afaka hoe tia mba tester io ity na dia tsy mandeha ary satria tsy ho validé-ndry zareo any ilay izy. Rehefa vita ilay application zavatra mila ataonao dia inscription amin'ny en tant que développeur Google zany. Développeur nanaovanao an'izay dia makato amin'ny play.google.com/io/développeur ianao. Ity lien eto ambony ety dia manao inscription aloha ianao mampiditra ny information momba anao dia avy eo ianao rehefa avy eo dia ao anatin'izay inscription zay ty apiko an'izay détail izay eto mila mandoa ianao $25. Ahoana ny andoavanao ny $25 io paiement par carte Visa. Tokony efa betsaka ny fomba afaka anaovana an'izany banque rehetrarehetra ohatra ny mamoaka carte Visa daholo amin'izao nefa na zany koa ary afaka hoe resahanao amin'ny namanao fotsiny dia raha manana izy dia tonga dia vita. Resaka hafa moa fa manana eritreritra any mahakasika an'izay zavatra izay. Fa rehefa voaloha ilay vola dia raha tsy diso ohatra ny tsy voatery mando vola dia efa afaka manana compte développeur. Fa rehefa avy eo rehefa hiposter an'ilay application izay vao mila hoe compte payant zany andefasana, tsy tena hoe payant fa ny fiheverako anazy ty $25 ty anamarinana sy anamafisana fotsiny hoe tena vonona ianao amin'ilay zavatra ataonao, fa tsy hoe izay olona rehetrarehetra afaka mamoaka application dia mandefa ny daholo, fa ohatrany hoe karazana barrière kely fotsiny zany io apetraka. Dia rehefa vita ilay inscription rehefa vita ilay inscription dia afaka exportenao amin'izay le application anao. Ataontsika hoe build ny anaran'ity étape anankiray ity. Ato ianao manana fichier APK na fichier AAP. Flotteur moa ny ampiasaiko dia ny commande amoahana fichier AAP dia ty hoe Flutter build app bundle ty. App bundle zany le izy ohatrany hoe taty aoriana moa nahitako an'izay dia izy hoe betsabetsaka kokoa le information ao anatin'le izy zany fa tsy ohatran'ilay ao anatin'le APK. Dia rehefa alefa ty commande ty dia mamoaka fichier .abb izy dia izay fichier izay no ampidiranao rehefa manao hoe create app ianao. Dia mila mameno formulaire maromaro aloha zany ohatra ny andresako toy na ny anarana application, je vais le isa application, gratuit le isa, payant, dia misy dingana maromaro. Fa rehefa avy eo ataontsika ohatra hoe amoaka vaovao amin'ity tsika dia asehoko anareo fotsiny le toerana ametrahana le fichier APK na le app ity hoe titre list ity dia apetraka eto fotsiny, bataina fotsiny dia alefa eo dia mila mipetraka ny anaran'le hoe inona le contenu le version anao.
de rehefa vita zay a de vita zay ihany aloha miarana itiaranaoty kely ihany a sao de misy zatra fanampin'izay a manararoatra ihany a tonga de mampiseho antsika an'ity article nosoratako ho an'ity vidéo ity moa zany hoe ahoana no mandefa application makany amin'ny Play Store, App Store, Windows Store de ao koa ny lien rehetrarehetra ilaina de ataoko ana description le an'ity article ity de afaka mamerina mijerintsika. Ny adino a de ity eto amin'ity partie build ity a mila signer le zavatra déployenao de raha hoe hisigner an'le izy moa zany de hoe efa misy procédure manao an'izay zany ao amin'ny Google ao amin'ny Android Developer, amin'ny Android Studio moa zany de ato amin'ny Android Studio ato a reto le étape ahafahanao mamorona keystore de raha ohatra ka Flutter ny ataonao de mampiasa VS Code ianao a de afaka hoe vao vita fotsiny le keystore de afaka manao le commande teo anao de signer le zavatra mivoaka fa raha ohatra ka amin'ny Android Studio de misy menu zay fotsiny ery ambony ery hoe build de aveo sign dpk raha tsy diso de zay de rehefa vita zay zany a de tonga de publienao makany amin'ny Google Play Store le izy de zay ny dingana raisinao zay raha ohatra ka andefa application makany amin'ny Google Play Store ianao de manarak'izay indray tsika hiresaka momba ny application iOS makany amin'ny App Store. Ny application makany amin'ny App Store de ny zavatra ampiasainao aloha hanamboarana anazy na de lazaiko ihany areo prérequis ny fananana Xcode sy Mac amin'ny Mac ihany afaka manamboatra application ho an'ny produit Apple de mila manana Xcode installé amin'le Mac de afaka manoratra ianao de afaka mitester amin'ny émulateur raha ohatra ka eo misy anao fa raha ohatra ianao ka te tester amin'ny iPhone anao ohatra de tsy maintsy manana compte développeur ianao compte développeur tsy so makaty amin'ny développeur.apple.com fotsiny ianao de hoe compte de misinscrire ianao de ao anatin'izay inscription zay no andohavanao amin'ity voly ity ny Apple lafilafo sady isataona par an so $99 par an zay zany ny alohanao amin'ny Apple rehefa te hanana compte développeur anao fa aveo kosa nefany misosa be le izy satria tonga ny Xcode anao de mifandray amin'ny compte développeur Apple anao de le application nosoratanao zany Xcode ihany migénérer an'le izy na de application Flutter ohatra zany de mila manana Xcode eo anatin'le machine de misy configuration mila atao ny resaka signature tonga de ataony Xcode ny manao an'le signature tsy mila procédure zany de aveo mila manao build ianao io migénérer fichier ho an'ny application Flutter nataoko manokana
ty fotsiny no atao rehefa ao anatiny ao de mahazo fichier IPA. Fa avy eo amin'izay rehefa hipublie an'ilay izy ianao de makaty amin'ny App Store Connect. Ty ny antsoina hoe App Store Connect, appstoreconnect.apple.com. de aty ianao no mipublie application, mijery analytique ary mbola tsy nijereko mihitsy marany analytique an'ilay application teo. Iny vao aingana mola izy mety mbola kelikely ihany donné ao. De eto anao ny afaka manampy application na manampy version le application anao efa ao. De Apple somary strict izy, mila feno tsara zany information anananao. Raha ohatra hoe tsy hoe raha ohatra moa zany fa misy karazana information zany mila hoe efa mipetrapetraka tsara zay anao vao mametraka an'le application anao aty amin'ny App Store. De midingana moa zany atao hoe mazava sy mora raisina ihany le izy de tsy de tena hoe miditra lalina amin'izay fa le fichier IPA-nao fotsiny rehefa avy eo zany no ampiasainao anaovana le izy. Rehefa morona le rehefa andefa an'le izy aty amin'ny App Store ianao de mila manana information maromaro, ohatrany hoe mila vita capture d'écran aloha le application, ohatrany koa amin'ny Android fa tsy hoe tsy mila capture d'écran akory de mila manana description ianao de isaky ny misy version vaovao alefanao zany de mila misy an'izay information zay ny keyword mifanaraka amin'le izy de misy zavatra hafa maromaro zany fa talohan'ny namoronana le application moa efa misy, efa mazava ihany le izy rehefa fenonao zay formulaire zay. Le fichier IPA teo fotsiny no batainao rehefa hoe mamorona version vaovao anao de zay. Ina zany no dingana misy atsika zao, build de publish. Zavatra marina de ity amin'ny atao amin'ny Apple rehefa ohatra ianao ka eto amin'ity étape ity de mila fotoana misy foana ny Apple anaovana karazana review. Ty mety maharitra 2 semaines. De ny publication anao voalohany mety haharitra 1 semaine. Ho an'ny expérience koa aloha zany zay. Fa possible lavalava noho io. De avy eo rehefa ohatra ianao ka mandefa mise à jour amin'ny Apple de ny review eo amin'ny 3 à 4 jours. Raha comparena amin'ny Android zany io ny Android ohatrany en 6 heures de fa publier les applications anao de azo lasaina hoe mahitsihitsy ihany zay zavatra rehetrarehetra zay. Zay ny amin'ny application iOS makany amin'ny App Store. Manaraka application Windows makany amin'ny Windows Store. Ny fichier Windows moa zany raha ohatra ianao ka manao développement na application Windows de efa manana karazana dossier mitovitovy an'ity. Raha tsy jereko de manana dossier ohatrohatr'izao ianao hoe ohatrany hoe fareo zany le DLL sy le zavatra ilain'le application anao rehefa vita le développement. Fa raha ohatra ianao ka te publier le izy makany amin'ny Windows Store de mila mivadika fichier MSIX reo. De hoan'ny fomba fantatra aloha zany de amin'ny Flutter. Amin'ny Flutter ianao afaka mi-installer an'le librairie MSX ty
de avy eo a ampidirinao fotsiny configuration hoe inona ny anaran'le izy izy ny publisher de identification logo permission ilaina rehefa miinstaller an'le rehefa manao an'le moa zany permission ilain'le application de zay configuration vitsivitsy zay ny ataonao de afaka tonga fotsiny ianao de manao hoe dart run msix create de mamorona fichier msix ao anao io de io fichier io afaka tonga de io no partagena raha ohatra hoe tsy makany Windows Store moa zany fa afaka tonga de hoe ty l'application de installer na raha ohatra application interne en entreprise ohatra de tonga de hoe efa ty le fichier fa le tanjontsika eto de fa lezany amin'ny Windows Store de mbola adiantsika hoe Prandy développeur zavatra fa sady français ny teny anglisy zavatra ilainao eto de $19 indray mandeha mila mandoa $19 indray mandeha ianao rehefa ohatra ka mamorona compte développeur ao amin'ny compte développeur any Windows de ohatrany samihafa ny toerana andefasana application sy angalana compte développeur Windows zary tamin'ny voalohany eritreritra hoe tsy possible zany mandefa application Windows Store zany hoe am'le position ako zany fa possible ihany le izy kay tsy haiko hoe ina loatra na tonga an'izay eritreritra zay aloha lavidavitra ihany koa le izy satria tsy misy hoe procédure mazava hoe zao ny ataonao mba ahafahanao mipublier le izy na le mot-clé ary tsy hoe Microsoft Partner Center ty de mifanalavidavitra am'le hoe développeur hoe raha ny recherche zany hoe publish up to Windows Store oui misy an'ty lien ty aty manao an'le inscription raha tsy diso aty amin'ny développeur.microsoft.com no tsy ty hoe register nao ty zavatra hafa ty fa aty de aiza no improve visibility in the App Store ads build Microsoft developer sign up register as a developer tena de zay dingana ny raisitsika zay fotsiny ary mba hahatongavantsika eto de sarotsarotra ihany raha ohatra moa ka tonga de ty lien makany am'le partenaire.microsoft.com ty no hitanao de mety mieritreritra ianao hoe raha hoe en tant que partenaire Microsoft zany hoe tsy midika zany hoe tokony hoe en tant qu'entreprise ihany ianao ny afaka manao anazy fa tsy zay le izy fa ay tonga zany de amin'ty partenaire.microsoft.com ty no anaovanao inscription sy andefasanao ny application anao rehefa avy eo de Microsoft no kely indrindra ny restriction sy limitation raha ny fahatsapako manokana aloha l'expérience de rehefa tonga fotsiny ianao de hoe andefa ny application anao de misy an'ty hoe new product ty de afaka alefa le anaran'le produit de iny moa zany efa mazava ihany satria formulaire afenona fotsiny fa le dingana raisina zany no efa ty ny resantsika ty de avy eo tonga de publish de tonga de alefa any amin'ny Windows Store le application anao ezako natao fohy moa zany satria indraindray misy détail be nefa ny tsy voatery nécessaire reo détail reo de zay
Misaotra anao nijeren'ilay vidéo raha misy zavatra manokana hafa mahaliana anao dia alefa anaty commentaire fa vonona foana tsika ny fanampy sy mifampandroso. Eny ary amin'ny vidéo manaraka indray.